Amizao fetindreny zao moa zany fitibotsika dia manao promotion goavana be amin'ireo appareil rehetrarehetra momba ny volo ho antsika reny rehetrarehetra izay jejojejo dia misy karazany ary ireo karazany ireo dia hika farany avokoa na fer à lisser io na fer à boucle io na brosse io dia mety avokoa na hoana tsy natokana ho any tsika rehetra izay any an-trano moa zany izy ty ohatra ho anareo izay tsy dia tia mamonjy coiffure fa anareo mpanao volo any amin'ny coiffure dia afaka mividy ny appareil anay satria professionnel avokoa izy ireo. Mariko moa zany fa ireo fitaovana rehetrarehetra momba ny volo atao amin'ny fitibotsika dia professionnel avokoa tsisy atahoranao hoe mora simba na hoe hanimba ny volonao dia eo ihany koa izy dia céramique misy ny céramique misy koa nefa ny tsaratsara kokoa ny céramique dia ny ionique zany. Ny tombony azonao amin'ireo céramique na hoe ionique ireo zany dia mitraité ny volonao ohatra volo tapatapaka dia mampangirana ny volony koa dia miaro ny volonao amin'ny hafanana. Anisan'izay promotion zay moa zany dia misy an'ireto karazana fer anankiroa ireo raha mividy an'ity manokana aloha ianao dia 250 000 francs ity indray 500 000 francs nefa amin'izay promotion zay ka raha makan'izy roa miaraka ianao dia lasa 650 000 francs io tolotro moa zany dia mandritry nyity fête des mères ty ihany. Anisan'ireo appareil ireo ihany koa moa zany ity simple straight ity izy ity moa zany dia brosse ho antsika izay somary sahirana amin'ny fampiasana brushing dia ohatry ny fihogo mibango volo fotsiny ihany ianao dia efa mitsotra ny volonao tsy manahirana mampiasa azy fa indray mandeha misotona ny volo ianao dia efa mitsotra ilay volo. Eo ihany koa ny peigne à lisser izy ity indray zany dia figo mihitsy ohatra ny figo mihitsy arak'izao hitanao zao dia mitsotra ihany koa ny fampiasana azy ohatry ny bango volo ihany ianao fa mahasamy hafa azy amin'ny fibangona volo tsotra mitsotra ilay volonao milissé zany ny volonao dia ny avantage izy ity koa tsy hoe mitsotra fotsiny ihany ny afaka ampiasainao anazy fa na balahenao mivoaka raha volonao dia mety amin'izy ity raha hainao tsara mampiasa anazy. Dia mbola anisan'ireo karazana brosse ihany koa dia misy ity brosse ity indray tena mahatsara anazy indray ho anareo lehilahy ohatra hoe somary jejojejo tia mibango volo dia mora ihany koa ny fampiasana anazy na ho an'ireo ankizy kely somary manahirana mibango ny volony amin'ilay diso miringitra loatra dia mety ihany koa satria izy ity zany misy rivotra ohatry ny brushing mihitsy izy fa izy brosse zay no mahasamy hafa azy amin'ny brushing izy misy feo misy rivotra dia mamoaka hafanana dia manatsotra ny volonao ihany koa. Fa ny tena mahatsara anazy dia afaka réglenao ny température raha ohatra ianao namaina volo fotsiny dia afaka ataonao mangatsiaka zany ny hafanana mivoaka ao. Raha tena natsotra volo ianao na ohatra hoe volo somary malefadefaka dia afaka ataonao atonony ohatra ny hafananao ho anareo izay somary enjakenjana ny volony dia afaka ataonao mamay mihitsy izy tsy atahoranao hoe mandoro na manapatapaka volo. Ity indray moa zany raha prix normal izy dia 1 million de francs nefa amin'izao promotion zao dia alefanay 750 000 francs fotsiny vidiny mariako moa fa hatramin'ny sabotsy ihany io promotion io. Ity brosse indray moa zany dia voatokana ho an'ny olona somary manifinify ny volo le tsy mety isy volume reny dia izy ity ny tena mety amin'ireny satria ohatra ny natao brushing mihitsy ohatra ianao tsy dia misy fotoana natonana coiffure zany dia ianao ihany dia afaka mampiasa anazy. Ny avantagenao aminazy ihany koa dia afaka hoentinao manaraka anao any anaty poketra raha ohatra hoe misy fotoana maika avinjenao nefa ianao mila manao manjamanja dia afaka manaraka anao izy atonina tsara ao anatin'ny poketra satria dia afaka forotra ohatr'izao izy dia tsy manahirana izy ary tsy migeny mihitsy. Ity brosse ity indray moa zany dia voatokana ho an'ireo izay manana volo somary ondulé dia izy ihany koa dia 2 en 1 amin'ny mazay 2 en 1 anazy zay sady misy ionique izy no céramique ihany koa ilay araka ny tenenina teo hoe mitraité volo ohatra volo mora simba na volo tapatapaka dia mampangirana volo ihany koa izy sy manitsana volo mihitsy.